fahasalamana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly mirahaba antsika rehetra indray tonga eto amin'ny fotoanany mana isan'andro ary dia mirary mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika ho any amin'ny salamo fahadimy-ambinifolo. Andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy no anjarantsika anio ny salamo fahadimy-ambinifolo mihitsy zany no vakintsika. Alohany amakitsika izany dia andembola ara-mivavaka indray isika hangataka ny tompo mba hanome antsika indray izay torohevitra tokony iainantsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany mba ho fanilo ny tongotsika sy ho fanazavana ny lalantsika tokoa ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika amin'ny fanendreny tenin'Andriamanitra no anatonana indray ny seza fiandriananao no ny fahalalana omenao anay hanatona amin'ny finoana ny seza fiandriananao no Jesosy tomponay lay namaky ny lanitra ka nanokatra ny lalana ho anay. Misaotra anao zay no zany fahamarinana izany mampitombo ny finoanay sady indrindra mahatonga anay tsy salasala manatona anao. Raha misy aminay ny salasalatra amin'izay Andriamanitra ampitomboy ny finoany ay manatona anao tsy amin'ny fisalasalana manomboka hatramin'izao. Handinika ny teninao zay kehitriny mangataka ny fanahinao zahay tompo hanazava ny sainay mba hitondra hery mipanahy vaovao anay indray ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy tomponay raha io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo fahadimy-ambinifolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Jehova, iza ny toetra ao amin'ny tabernakelinao? Iza ny honina ao an-tendrombohitra ao masina, zay mandeha tsy misy tsiny ary manao zay mahitsy sady misaintsaina ny marina ny fondy, tsy manendrikendrika amin'ny lelany sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao zay hafa baraka ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy fa manome voninahitra ny matahotra ny Jehova, tsy mivadika amin'ny fiainanany na dia maningitra ny tenany aza, sady tsy mampiana ny volany na mandray kolikoly anameloka ny marina, zay mitandrina izany dia tsy mba hangozozo mandrakizay. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ty salamo ity ry havana dia salamo nataon'i Davida, ary amin'ny sorandry eo ambony dia lazainy ny mpandinika ny soratra masina hoe ny toetran'ny olona zay mahazo monina ao amin'Andriamanitra. Fahamarina voalohany hitantsika eto dia izao: tena nangetaeta hiara-monina ao amin'i Jehova tokoa Davida. Ny olona manko matomba mametraka fanontaniana hoe iza no oninao e? Iza no tahaka an'izao e? Dia satria ao ambadika izany fanontaniana izany dia misy etaeta hoe mba teo ao aho. Teo ao aho. Ahoana ny fomba atao mba hatongavana any ananiny e? Inavy ny zavatra ilaina mba ahazoana manao an'izao zao e? Ny olona matomba mametraka izany fanontaniana izany dia satria manana faniriana izy. Fonenan'Andriamanitra manko ny tabernakely sy ny tendrombohitra masina. Iza no toetra ao amin'ny tabernakelinao? Iza no onona ao amin'ny tendrombohitra ao masina mba teo ao aho e?
fonenanao anie zany Jehova, inona no azoko atao e? Olona manao ahoana no afaka makany mba mangetaeta ho any aho e? Ry havana, mba manana zany etaeta zany ve sika? Ny olona maro manko dia ny mandroaka n'Andriamanitra eo amin'ny fiainana anao tony. Mandroaka, tsy mila azy zahay e, tsy mila an'izany zahay, zany Jesosy nareo zany tsy ilainay zany. Roan'ny olona tsy hoety Madagasikara Andriamanitra ka ataony hoe tsy mila azy zahay fa laika ny eta eto aminay. Fa Davida kosa te onina miaraka aminao amin'ny tabernakelinao aho Andriamanitra. Te oninao aho e, mba te hiara-monina aminao aho. Azoko atao ve ny miara-monina aminao Andriamanitra? Raha ny testamenta vaovao no anontaniantsika, valiny tsotra sy mazava. Eny, vonina hiara-monina amintsika Andriamanitra, vonina hiara-monina amintsika Jesosy Kristy. Andiny tsoratra masina roa ihany no entintsika manamarina izany. Ny iray, Jaona 4:20, andininy 7:20. Zao ny voasoratra ao amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Jaona 4:20 ka ny andininy 7:20. Raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ty azy, ary hankao aminy zahay ka honina ao aminy. Iza no honenan'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina? Zay tian'i Jesosy ka mitandrina ny teniny. Ary manamarina izany raha teo ny Apokalipsy 2:20, andrenesantsika ny tompo manao hoe, ino rehefa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy miaino ny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ho aminy aho, hiara misakafo aminy, ary izy amiko. Tsy ianao intsony amin'izao fotoana izao ry havana no maniry te hiara-monina amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy ny te hiara-monina amintsika. Ka na nilaozan'i Jesosy mihitsy ny lanitra, dia nedina teto an-tany izy hiara-monina amintsika. Ny anarany Emmanuela, Andriamanitra eto amintsika. Tombontsoa lehibe anie zany. Sainga averiko indray ry havana, fa maro be ny olona tsy mety hiara-monina amin'i Jesosy. Satria ny Jesosy manko, raha onina miaraka aminy ianao, tsy ianao no mpanjakany. Tsy ianao no mpanjakany. Satria ny hevitrao amin'ny maha olombelona anao, tsy mahasoa anao zany. Ny hevitsika olombelona tsy mahasoa antsika zany. Mba mitady fiadanana ny olombelona, mitady fitsarana ny olombelona, fa aiza no itadiavana azy? Eo amin'izao tontolo zao no itadiavany azy. Dia ny hevitro zao tontolo zao, nefa izao tontolo zao neka anjakan'ny fanahy ratsy, izao tontolo zao anjakan'ny demonia. Ary ny hevitra eto amin'izao tontolo zao, raha misy hevitra miposaka eto amin'izao tontolo zao, zato, dia le mpanompon'Andriamanitra hoe angamba ny 7:50 ihany no hevitr'Andriamanitra. Nahoana? Satria ny hevitra zao tontolo zao dia manohitra an'Andriamanitra mazana. Fa ny lay mpanjaka ny maizina manko ny manjaka eto amin'izao tontolo zao. Soa ihany, fa manana ny Baiboly isika, zay mirakitra ny hevitr'Andriamanitra, mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Ko ny olona, araka ny tenin'ny tompo hoe, raha ty ahy ianareo dia tandrina ny teniko, ary ny raiko ty anareo dia ho avy zahay ka honina ao aminareo. Zany hoe, ny olona zay miaino ny tenin'Andriamanitra ihany no hidiran'Andriamanitra ary honenan'Andriamanitra. Ary zany olona honenan'Andriamanitra zany, honenan'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, no honenan'ny fiadanana. Ka na dia te azo fiadanana azy ny olona eto amin'izao tontolo zao, mitady fiadanana sy fitsarana any amin'izao tontolo zao ve izy? Tsia, hoy Jesosy hoe, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaky ny fanomeny zao tontolo zao, ny fanomeko anareo. Mitady fiadanana ny olona, miantsoantso fiadanana ny olona, fa tsy mahita fiadanana izy, satria fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona kasitrahany. Ary ny olona kasitrahany ve, zay manaiky le fanomezana, dia Kristy andrinany fiadanana izany.
nangetaeta iara-monina am' Jehova Davida, manao ahoana isika? Manao ahoana ny etaetanao? Mba te iara-monina amin'ny tompo ve? Te iara-miaina amin'ny tompo ve? Te hanjakan'ny tompo ve? Raha izany ny marina, deo jerentsika fa ny olona makatony tenin'Andriamanitra no onenan'ny tompo. Ary inona no antony onenan'ny tompo ao aminy? Famarena faharoa, ho modely alainy tahaka amin'ny fiarahamonina izy. Ho modely alainy tahaka eo amin'ny fiarahamonina izy. Mazava loatra ry havana, raha lazaina hoe mitoetra ao amin'ny tabernakely, noho ny tenin'Andriamanitra hoe azy amianina, de ny vady no laza taminy hoe kristianina ny vadiko tompoko, fa rehefa eny ny azy de eny, rehefa tsy ny azy de tsy. Noho io tenin'Andriamanitra io hoe aza mienina akory. Vahoaka ny teninareo, eny de eny, tsia de tsia. Zay mihoatra noho zany de avy amin'ilay ratsy. Ary eto de tokony handinika isika ny amin'ny hoe fienianana io. Ny kristianina tompoko, rehefa eny ny azy de eny, rehefa tsia ny azy de tsia. Fa izany lazay ny tenin'Andriamanitra. De isika hoe karahoana ary makany fitsarana zany de mienina fa. De isika hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao e. Ary raha nivavaka ho ny mpianany Jesosy ao amin'ny Jaona 7:20, ny 5:20 sy 6:40, andeha ingevaka itsika zay voalaza am'izany. Jaona 7:20, 5:20 sy 6:40. Vavaka natao amin'i Jesosy ho an'ny mpianany io. De reo mpianany zay miara-monina aminy, reo mpianany zay azo lazaina hoe ny fonenany de ao amin'ny tabernakely, ny fonenany de ao amin'ny tendrombohitry masina. Zao ny voalazan'i Jesosy ny amin'ireo mpianan'ireo: izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy am'izao tontolo zao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo zao izy, tahak'ahy tsy naman'izao tontolo zao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Tsy ho eto am'izao tontolo zao Jesosy tompo, fa nametraka ny mpianany eo am'izao tontolo zao izy. Tsy ho hitan'ny olona eo am'izao tontolo zao Jesosy hoe iny Jesosy tahaka ny taloha tany Getsemane, na tany Kalvari, na tany Jerosalema, tany Galili, tany amin'ny ranomasina. Tsy ahitany zany tsony ny olona, fa Jesosy ao amin'ny mpianany, ary ny mpianany de anjary fahazavany am'izao tontolo zao. De inona avy ny toetrany eo am'izao tontolo zao? Mandeha tsy misy tsiny izy eo amin'ny mpiarabelona aminy, mahitsy izy, misaintsaina ny marina ny fony, ty fahamarinana, tsy manendrikendrika amin'ny lelany, tsy mieritreri-dratsy ny namany. Fa inona ny tiny? Tsy manao zay hafa-baraka ny namany izy, tsy manisy ratsy ny sakaizany izy, manome voninahitra zay matahotra ny Jehova izy, tsy mivadika amin'ny fienianana izy na manindrotra ny tenany azy io ny voasoratra, tsy mampanjana bola be amin'ny namany izy, na sanatria mandray kolikoly hanameloka ny marina. Mandeha amin'ny fahamarinana, modely alainy tahaka eo amin'ny fiarahamonina. Izany ny olona mitoetra monina ao amin'ny tabernakelin' Jehova. Tabernakelin' Jehova kehitriny very havana, ny tokantranonao ry kristianina, ny fiangonantsika ry kristianina, izany no fonenantsika. Nefa tsy maintsy miaraka amin'ny olona eto am'izao tontolo zao sika, tsy maintsy, ary de tsy maintsy ho fahazavana isika eo anoloan'ny fiarahamonina. Ary raha mijery ny tenin'i Jesosy sika ny amin'ny hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, de izy hoe tsy misy mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo fanaovan-jiro zany. De mazava am'izay rehetra oatrano zany, aoka azavy eo ny olona tahaka zany koa ny fahazavanareo, hoy ny tompo. Eo ry havana dia mampalahelo ihany mieritreritra ny hoe olona mba ponina any am-piangonana ihany, olona mba ponina ao amin'ny atao hoe fimbonan'ny kristianina ihany, de mba apetraky ny tompo amin'ny toerana ambony, nefa ampola tsy connecté amin'ny courant satria tapaka, de manjary ampola tsy mirehatra. Zany no hita matetika ary maonena ane zany, mampalahelo ane zany. Raha misy zavatra mampalahelo de ny mahita kristianina mandisy fanantenana ny manodidina azy, zavatra tena mampalahelo indrindra izany. Eto ny olona monina ao amin'ny tempolin'i Jehova,
ao amin'ny tendrombohitra masina ao amin'ny taberina keliny. Manao ahoana ny fandehanantsika? Manao izay mahitsy eo mason'i Jehova, misaintsaina ny marina ny tenin'Andriamanitra anie zany. Tsy manendrikendrika amin'ny lelany, ty fanendrika an'ireny ty ry havana dia zavatra mampalahelo mihitsy io amin'izao fotoana izao. Ary betsaka hitantsika amin'ny feo gazety, tsy mana-marina akory fa dia manendrikendrika, dia mampiely endrikendrika ny maro. Tsy fanaon'ny kristianina zany havako, tsy fanaony zany. Manome voninahitra ny matahotra an'i Jehova, izany tokony ataony fa tsy manendrikendrika na miteny ratsy, tsy anjara antsika zany. Tsy mivadika amin'ny fiainanany, mienina hoe Jesu Tompo nampianatra ny amin'ny azy mienina akory ianareo. Eto dia mampahatsiaro tantara marina anankiray ry havana. Misy ramatoa nigerianina anankiray, ary voantso izy ho any amin'ny fitsarana mba hanao vavolombelona. Ny zavatra nataony fa tao amin'ny fitsarana dia nasainy mienina izy, tsy nety mienina izy araka ny fomba fanao tao amin'ny fitsarana. Noho ny tenin'Andriamanitra hoe azy mienina, dia ny vady no laza taminy hoe kristianina ny vadiko tompoko, fa rehefa eny ny azy dia eny, rehefa tsy ny azy dia tsy. Noho io tenin'Andriamanitra io hoe aza mienina akory. Vahoaka ny teninareo, eny dia eny, tsia dia tsia. Zay mihoatra noho zany dia avy amin'ilay ratsy. Ary eto dia tokony handinika isika ny amin'ny hoe fienianana io. Ny kristianina tompoko, rehefa eny ny azy dia eny, rehefa tsia ny azy dia tsia. Fa izany lazay ny tenin'Andriamanitra. Dia isika hoe karaona ary makany fitsarana zany dia mienina fa. Dia isika hoe tsy hoe mienina aho, miozina aho, tsy tompoko, fa manaiky aho tompoko, fa ilazany marina. Ny fanaikinareo, eny, tsia dia tsia. Ary zany fahitana ny tenin'Andriamanitra zany dia azonao azavaina eo amin'ny fitsarana. Azo atao tsy tokony hatahotra ny ilazany zany amin'ny fitsarana ianao. Ary raha kristianina ianao ka entina makany amin'ny fitsarana, no ny antony samihafa tsy fantatra, na fanendrikendren'olona anao no nandehananao any, na hosipotaka ny nahatongavanao any, na ho vavolombelona ny nahatongavanao any, rehefa tonga any ianao, aoka iova ny fihetsika ao manomboka hatramin'izao. Ka raha laza hoe mienina ve ianao, dia lazao hoe manaiky aho tompoko, fa ilazany marina. Satria rehefa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia. Engany izay rehetra mandre izao fampianarana izao dia hanova mihitsy ny fomba fihetsiny eo anoloan'ny fitsarana. Ary raha kristianina ianao no mpitsara, mangataka aminao zahay, mba zao no mba ho teninao hoe manaiky ve ianao, fa mba aza terena ny olona anao hoe ienina ve ianao. Fa mba lazao moramora izy hoe ambaraony hoe eto amin'ny fitsarana ianao zao manaiky ve ianao fa ilazany marina. Tsy mandidy ny mpitsara nefa isika ry havana, fa izany ny tenin'ny tompo. Ko raha kristianina mpitsara ianao dia aoka hampiatra ny tenin'ny tompo, fa izany no mahasoa ty firenentsika ty. Mandraiky olokolo koa, tsy mandraiky olokolo anameloka ny marina. Ay ty kolokolo ty moa dia fatramin'ny ela, ary araky ny tadidiko io tamin'ny session farany tany amin'ny anteny mera-pirenena tamin'ny taona 1970, efa hatramin'ny zanjy no ny edina hevitra tany amin'ny Assemblée nationale io kolokolo io. Mbola misy mandrak'androany anefa raha ny jentilisany mandray kolokolo. Tsy mahagaga zany. Ny Andriamanina ine, ny volany ino Andriamanina, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Raha jentilisa, raha tsy kristianina ny manompo ny vola, zavatra hitane zany. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo Jesu Tompo. Fa raha kristianina kosa isika no mbola hanompo vola, ka noho ny vola dia andray kolikoly, hitondranao makaizany volabenao io havako. Io volabe io azonao tamin'ny tsy fahamarinana io, hitondranao makaiza io, hitondranao makaiza io. Atsiarovako tantara efa nambarako taminareo satria voalazan'ny tantara. Alexandre le Grand lay nilaza hoe rehefa maty aho na dia empereur lehibe aza, rehefa maty aho dia avoahy ny vatapaty ny tanakoroka laza hoe aoka isy olona iazakazaka eo anoloan'ny vatapaty iantsoantso hoe Alexandre le Grand. Niditra teto amin'izao tontolo izao mitanjaka
miala eto am'izao tontolo zao tsy mitondra na inona na inona. Havako, io vola azonao amy tsy marina io, io vola azonao amy kolikoly io, handatsanao io ndray andro any, handatsanao io ndray andro any. Fa tsy mahazo mitondra an'io miala eto ambonin'ny tany ianao, tsy mahazo. Arengany ka tsy isika kristianina indray no mbola andray kolikoly rehefa mba apetrak'Andriamanitra amy toerana ambony ianao, amy toerana fitondrany ianao, tandremo ny kolikoly havako, tandremo aoka ho amin'ny fahamarinana no azahoanao zay anananao, zay tokony ho anao, zay rariny ho anao, izay iandy aoka ianina am'izany ianao. Fa tsy mitondra na inona nitra teto am'izao tontolo zao sika, ary tsy hitondra na inona miala. Ho aza ny vola no anakalozanao, ny satry-boninahitra ny men'Andriamanitra anao de ny fiainana mandrakizay. Fa tsy ahasoanao zany, fa raha manaraka ny tenin'Andriamanitra kosa ianao, raha mitoetra amy tenin'Andriamanitra marina kosa ianao, zao ny fahamarinana ambarany eto tsy angozoozo mandrakizay ianao. Zay mitandrina izany, tsy angozoozo mandrakizay. Tsy angozoozo na inona mitranga, tsy angozoozo ianao, na inona fampitahorana, tsy angozoozo ianao. Rehefa mandeha amin'ny fahamarina ianao, ekena ry havana, fa mety misy tokoa olona miditra any amponja nefa marina ny zavatra nataony, mety misy zany. Koa na miditra any amponja azy ianao nefa nandeha tamin'ny fahamarinana, tsy angozoozo ianao. Betsaka ne niditra tany amponja nefa nandeha tamin'ny fahamarinana. Misy ane zany ry Paoly apôstôly ne tany, ry Sadaka Mesaka ry Abednego ne tany, ry Daniel ne tany andavaky ny liony, ry Josefa ne tany an-tranomaiziny. Fa inona ny zavatra nataony? Fahamarinana ne nataony nefa tafiditra tany any izy. Mangozoozo ve? Tsia. Zay mitandrina ny tenin'i Jehova, tsy angozoozo mandrakizay. Nandeha tamin'ny fampielezam-peo anankiray ary havana. Zao ny tenin'ilay olona anankiray, any amponja hono izy. Zao ny teniny tamin'ny vady aman-janany hoe nalefan'i Jesosy ety mba hitory teny aty amin'ny fonja. Izy nefa ny any amponja amin'io ry havana. Na i Paoly aza ne tany amponja ihany koa averiko indray, fa na David aza, na i David aza ne sahiratsaina mafy de mafy izy. Sadraka sy Mesaka any anaty lafaoro misy afo mirehitra. Ry Daniela ho iatany andavaky ny liona. Ny martiro razantsika ry havana, tsy atahotra ny loza hafa ianao no amiko. Hoy David amy Salamo 7:20. Ry havana, reo ary ny fahamarinana azontsika androany nangetaeta iara-monina tamin'i Jehova Davida, ary nanontany hoe iza no oninao, ny toetrany ve? Hitatsika mandeha tsy misy tsiny, manaja ny tenin'Andriamanitra, miaino ny tenin'Andriamanitra, ary rehefa miara mitoetra amin'Andriamanitra tahaka izany ianao, aza matahotra fa na inona zavatra mitranga aminao, tsy iontsina ianao, aza miova. Manaova tahaka ny Josefa tany an-tranomaizina, tahaka ny Paoly, tahaka ny Sadraka sy Mesaka ry Abednego, tahaka ny Daniel. Fa hain'Andriamanitra ataony maniraka ny anjely anakombona ny vavan'ny liona. Rehefa noho ny tenin'Andriamanitra no idiranao amponja sanatria, na mahatonga anao anaty fizahantiotra mahamay, ahatonga tafio-divotra. Efa hitatsika matetika ny am'izany, mahatoky la efa nanao ny teny fikasany zay mitandrina ny tenin'Andriamanitra, tsy angozoozo mandrakizay. Ko rehefa miorina amin'ny teny fikasana ny vavaka ataonao na ny fomba fiainanao, aza matahotra. Fa izay mitandrina izany ny voasoratra, tsy angozoozo mandrakizay. Ivavakisika. Andriamanitra, tsy lany amamina ny teninao, mamy ne zany teninao zany, tsara ne zany teninao zany. Misaotra Tompo, voninahitra ny ho anao rery mandrakizay. Ampio zay Tompo iara-monina aminao, ka ny teninao ny baiko anay am'izay ataonay rehetra, ka na iza anozongozona ny finoanay. Tsy iontsina zahay satria ny lanitra sy ny tany no levina, fa ny teninao Tompo tsy ho levina mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay, nanaovanay izany vavaka izany.
amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy kasety na CD izay hafarana amin'ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.